Zavatra natolotra ny akamasoandro any a dia kobakatsaka zay vokariny agrikoba moa izy io, dia ao koa misy kapa ho an'ny zazakely ny amin'ny 2,000 paire angamban'izy io, dia misy any kobakatsaka ny amin'ny 3 tonnes angamban'ilay izy. Zay zao no atolotra andro any amin'ny andian'ny Père Pedro aty amin'ny Akamaso. Et merci aussi à votre entreprise et pour ce don de la farine de maïs et les capas que vous donnez, les sandales que vous donnez aux enfants d'Akamasu. Eh bien, nous sommes en temps de carême, en temps de partage. Vous êtes musulmans, je suis chrétien, mais nous sommes tous de la même famille humaine. Il y a un seul Dieu qui nous demande de nous respecter, de nous entraider et de nous aimer. Et bien, ce que vous faites aujourd'hui, c'est un geste de partage que nous apprécions beaucoup et que nous voulons dire que toutes les entreprises devraient, à un moment donné de l'année, partager un peu de leur profit à ceux qui n'ont rien. Bien sûr. Parce qu'un pays où il n'y a pas de la justice sociale, il n'y a un avenir pour personne. Personne, tout à fait. Ary akoatran'izay moa ny zavatra nataonay koa nangataka moa ny archevêque taia folo andro lasa zay hoe mba le toerana itongavan'ny papa to papa Marsa dia nangataka aminay izy dia nandefa zay machine zay nanadio maimaim-poana izay le toerana ho tongavan'ny papa Marsa toko. Ny olona rehetra dia olona inona moa zavatra tenen'ny Père Pedro tsika dia zanak'Andriamanitra dodolo tsika mianakavy, na inona ny couleur na inona ny religiony dia olona ray ihany tsika zanak'Andriamanitra dodolo tsika mianakavy toko. Ary adidy no manampy any zay tsy manana, adidiny rehetra io, adiditsika malagasy rehetra io no manampy zay tsy manana.